ajantsika hatreo no makasika an'iny vaovao iny fa tombony lehibe iray eo amin'ny sehatra ny asa tanana ny fisian'ilay hetsika iraisam-pireneny festival international plante écologie et couleur izay ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny faharoapolo ny volana May avy izao eto Antananarivo. Firenena maro ny fantatra fa handray anjara ao anatin'ity hetsika ity. Firenena 13 no andray anjara amin'ny hetsika festival international plante écologie et couleur izay ho tanterahana ny 15 hatramin'ny 20 May ho avy izao eto Antananarivo ary tombony lehibe ho an'ny fampivoarana ny sehatry ny asa tanana eto Madagasikara izany. Zava-dehibe tokoa ny hetsika tahaka izao ary inona fa hitondra zava-dehibe ho an'ny mpanao asa tanana eto Madagasikara satria misy an'ireo firenena 13 no tonga eto 14 miaraka amin'ny Madagasikara ary toy ny ezaka efa natao tany aloha izy ity tany Inde, tany Frantsa, tany Taiwan raha tsy diso ka zany rehetrarehetra zany dia fanakalozana traikefa ary fizarana ny fahaiza-manao ary ny tiako asongadina ihany koa dia isika eto Madagasikara anisan'ny tena manana ny akora fototra mikasika an'ity le hoe loko voajanahary ity. Manana zavatra be dia be mihitsy isika eto Madagasikara amin'ny zava-maniry amin'ny ataontsika hoe amin'ny tany sy ny vato ihany koa dia manana an'izany tsika. Raha ny sehatry ny asa tanana izay no resahana dia mbola olana hatrany ny akora. Tsy ampy le izy fa ahondrana ambongadiny be anyvelany le izy dia tsy ny mpanao asa tanana misitraka azy ka zay zany aloha le tsy fahampian'le akora dia akoatran'izay ihany koa dia mianona fotsiny amin'ilay ataontsika hoe mioty cueillette le maka an'ireny zava-maniry any ambanivohitra ireny fa tokony amboly zany tokony vokarina zany ireny zavatra rehetrarehetra eny. Feno dia feno ny fandaharam-potoana mandritra io hetsika io ao ny symposium scientifique, ny atrikasa sy ny fifanakalozana samihafa. Ny varotra fampiratina kosa dia efa natomboka omaly ary ny asa tanan'ny André Eteve izay zanatany no arantsy eny amin'ny IFM Manalakely.